tenenkeo no kaikinao hoe fahasoavana hoe aveko ihany raha vao tsy misy fahasoavana dia tsy maintsy meratsy io, tsy maintsy mandeha amin'ny naturel io, ary tsy afaka mametsina aniza na iza hoe nendry tata sy neny kosa ne zay tsy namelany lova, tsisy idikany lova io. Zay kosa ve tsy nampianarana tamin'ny mbola kely rahalasaka nabavy tsara mianatra fa tsy kesaka fianarana io, fa misy tontolo ara-panahy efa mipetraka, misy rafitra efa mipetraka. Za mba manonona hoe enao kosa iova manomboka eo aminao ny tantaram-piainana amin'ny anaran'i Jesosy. Teneny mafy be hoe amen, manomboka eo amiko hoe miova ny tantaram-piainana hoe, teneny mafy manomboka eo aminay kosa miova ny tantaram-piainana hoe, satria zay any Jesosy. Rahalasaka nabavy enoy tsara ny fahasoavana dia sady tontolo no hery, tontolo tsy anjakan'ny lay mampitotongam-piainana, tsy anjakan'ilay ratsy, fa ny tontolo pahasoavana dia tontolon'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'ny tontolon'ny fahasoavantsika ao no men'Andriamanitra hery manosika fiainana. Ao anatin'ny tontolo fahasoavana vao tafiditra ao ianao dia ilay tontolo fahasoavana mamaritra ny fiainanao sady hiasoa fa tsy hiaratsy. Mba tenenkeo no akaikinao hoe Iesoa fiainanao fa tsy hiaratsy hoe, avereny mafy hiasoa ny fiainanao fa tsy hiaratsy hoe, avereny mafy ihany hiasoa ny fiainanao fa tsy hiaratsy hoe. Ny tontolon'ny fahasoavana zay mandresy ny tontolon'ny faharatsiana no iantso zay ilaina amin'ny fiainana, amin'ny fiainanao, na tontolo ara-panahy io na source io na ressource, zany hoe zay zavatra ilainao ahasoa ny fiainanao dia ny tontolon'ny fahasoavana ny manosika azy makany aminao, ny tontolon'ny fahasoavana ny iantso azy makany aminao, ny tontolon'ny fahasoavana na tonga ilay izy hiasy eo amin'ny fiainanao, ny tontolon'ny fahasoavana no manosika fahavokarana eo amin'ny fiainanao. Raha vao tsisy tontolon'ny fahasoavana dia tsisy manosika an'ilay fahavokarana tonga amin'ny fiainanao. Teneny hoe amen hoe zao ny fahamarinana, olona niaraka nianatra, olona niaraka nitezana, olona niaraka nisotro rano, olona niaraka nanao baolina, fa samy hafa ny fiainany. Raha ny iray tontolon'ny fahasoavana ny ainany, ny anankiray kosa tontolon'ny faharatsiana. Ny ray miasoa, ny ray miaratsy. Mba teneniko no akaikinao ianao le hiasoa hoe iza le hiasoa, mba tenenao hoe za le hiasoa hoe. Ny fanontaniana dia izao, ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ka zao kristianina, ahoana ny atonga ana hiaina ao anatin'ny tontolon'ny fahasoavana. Enoy tsara ary tia ny tena fanalahidin'ny hafatra androany. Betsaka mantsy ny kristianina tsy miaina ao anatin'ny fahasoavana, tsy miaina ao ambany fahasoavana, fa miaina ao anatina tontolo manapotika izy. Tsy resaka vavaka le izy hoe efa mivavaka be a dia tena fadianina be a dia manomboka eo dia hoe hiatsara ny fiainako. Ifonako aminao, misy olona mifadianina be fa tsy manana firehodiana. Tsy marina be zany. Misy olona mifadianina be fa tsy mivoatra mihitsy ny fiainana. Enoy tsara tika lasaka nabavy. Lalina ny fampianarana zay rahantsika eto fa mba tiako tena iaino tsara ianao. Inona ny fanalahidy ahafahako miaina fahasoavana tanteraka. Raha namaky baiboly raha lasaka nabavy dia nandinika fa misy seza fiandrianana roa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Seza fiandrianana roa Andriamanitra daholo ny eo ambonin'ireo seza ireo. Ny voalohany dia izao, Andriamanitra dia maka fanapahakevitra eo amintsika, amin'ny fiainantsika amin'ireo seza fiandrianana roa ireo. Ny voalohany, seza fiandrianan'ny fitsarana. Tadidio fa tsy rehefa maty ihany tsika voatsaraina. Jehova dia mpitsara mary. Tenenkeo no akaikiny hoe mpitsara marina izy hoe. Salamo 7:1 dia avy eo ny 9 dia avy eo ny 9 sy 12. Zao vaky ny ten'Andriamanitra. Soramandry ny Salamo 7:1.
fiantsonan'Andriamanitra mpitsara marina. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa mitsara dia marina foana izy. Mahare avy ianao hoe zao lazainy Jehova Andriamanitra ianao no elofako, vonjeo amin'izay rehetra manenjika ka hafao. 15 Jehova hitsara ny firenena, Jehova tsarao aho araky ny fahamarinako sy ny tsy fananako tsiny. 19 mpitsara marina Andriamanitra, eny Andriamanitra zay tezitra isan'andro. Manino hono Andriamanitra? Raha tsy bebahana izy dia anasany sabany efa manenjana ny tsipikany izy ka manamboatra azy. Zany hoe misy karazana kristianina zay anasan'Andriamanitra ny sabany. Mpitsara marina Andriamanitra, eno tsara. Misy karazana kristianina zay fanenjanan'Andriamanitra ny tsipikany. Rehefa netrano ianao mba mamaky ianao Salamo 7 io, Jehova mitsara ny firenena. Fomba fanaovan'Andriamanitra zavatra amin'ny fiainan'ny olona zany, fangalan'Andriamanitra fanapa-kevitra amin'ny fiainan'ny olona voalohany dia amina fitsarana. Mitsara Andriamanitra. Tenenkeno akaikinao hoe mitsara Andriamanitra hoe. Ary matetika tezitra izy. Satria manino? Rehefa mitsara izy dia misy zavatra mahatezitra azy ataon'ny olona. Voalohany izay. Ny olona resahany eo ane. Olony le tsarainy eo. Tsy hoe olona maty eo, fa olona eto ambonin'ny tany. Eno tsara. Ny fomba fangalan'Andriamanitra fanapa-kevitra amin'ny olona indray faharoa dia izao. Voalohany zany, eo amin'ny seza fiandianan'ny fitsarana izy mipetraka. Dia miteny izy, hoe asio amin'ny sabatra. Ry, vonoy daholo ny akohany. Ry, avy aloha mibarika ho avy eo amin'ny akohany ao. Fonako aminao. Nefa le olona amin'io pino. Azavaiko aminao rehefa avy eo. Ny faharoa indray dia izao. Fomba fangalan'Andriamanitra fanapa-kevitra amin'ny fiainan'ny olona faharoa dia mipetraka ao amina seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Zao lazainy, Hébreu 4:9-12. Koa aoka isika nantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiny, mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahaory. Misy firy ny seza fiandrianan'Andriamanitra? Roa. Ny ray tsarany, ray indray seza fiandrianana inona? Fahasoavana. Rehefa amin'ny seza fiandrianana fahasoavana indray dia mamonjy izy. Ahoana ary ny ahafahako miaina? Tsy hoe rehefa momba anahy dia mipetraka ao amin'ilay seza fiandrianan'ny fitsaran'Andriamanitra. Tsarovy raha lasaka anabavy. Fa nampahomben'ny Jakoba dia Andriamanitra nanasoa azy. Nampahomben'ny Davida dia ahoana hoy Davida? Fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Noho izany fahasoavana no nampahomby azy. Nampahomben'ny Paoly fahasoavana. Satria hoy Paoly hoe eny tokoa, ahoana ozy izy? Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao fa tsy foana ozy izy ny fahasoavana izay miasa ato anatiko. Amen ve zay? Ahoana ary nahatonga anao hoe ianao iaina ao ambany fahasoavana fa tsy iaina ao ambany fitsaran'Andriamanitra? Tsotra be raha lasaka anabavy. Misy teboka vitsivitsy reto dia atao fiainana manomboka androany. Ataontsika inona manomboka androany? Firy ilay seza fiandrianan'Andriamanitra? Firy? Ray inona? Dia ray inona? Dikan'izay zany dia izao. Andriamanitra rehefa momba antsika, na izy mitsara, na izy mandrotsaka fahasoavana. Ny antsoina hoe fitsarana dia fahamarinana. Ny antsoina hoe fahasoavana indray dia zavatra tsotra, tsy mendrika anao nefa atao anao. Aveko tsy mendrika, zavatra tsara tsy mendrika nefa omenanao. Tsy mendrika anao ny azo fiara, fa io Andriamanitra omeo izy anjely. Tsy mendrika anao ny anana trano tsara, fa hoy Jehova omeo anazy ny trano tsara indrindra eo an-tanàna anjely. Inona ny fanalahidy?
voalohana ka lasaka nabavy dia izao. Luka toko fahenina andiny fahatelo ambiny andiny fahenina amby telopolo sy ny fafito amby telopolo. Luka toko fahenina andiny fahenina amby telopolo sy ny fafito amby telopolo. Zao ny lazainy. Ny fantaniana dia hoe ahoana ny atonga ny fiainako le seza fiandrianan'ny fahasoavana fa tsy le seza fiandrianan'ny fitsarana ny iainako. Satria raha tsara iny tsika tsisy tafavoaka velona. Mba tenikeno kaikiny hoe tsisy tafavoaka velona. Vita alohan'ny fotoana tsy ahita mamiratra fa kosa raha mba ny fahasoavana tsika na olona mba disotritsika ary mba miaina zavatra tsara, na ny olona mba tsy mendrika oatra tsika ary hoy ny apôstôly Paoly hoe zany eny tsy mendrika ny apôstôly akory fa ny fahasoavan'Andriamanitra mba natao izao aho. Za tena sahako milaza aminao, anana fijoroana vavolombelona ianao afaka 2 volana 2 volana 3 volana rehetra taona 5 taona iteny ianao hoe za tsy mendrika fa fahasoavana daholo reo iainako ireo. Io tranoko io fahasoavana io, fiarako io fahasoavana io, reo zanako ireo fahasoavana ireo, reo fanananay rehetrarehetra ireo fahasoavana ireo. Raha ianao zay ataovy amenina mafy be mihitsy. Amen. Inona ny fanalahidy ary sao ny lazay. Luka toko fahenina andiny fahenina amby telopolo sy ny fafito amby telopolo. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, ary aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamela dia mba avela ianareo. Averiko fanindroany ary tena atao fiainany ity manomboka androany. Tsika menakavy atomboko amiko ataoko fiainana le izy. Andiny fafito amby telopolo. Aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamela dia mba avela ianareo. Roa le seza fiandrianana, ray fitsarana, ray fahasoavana. Ahoana ny atonga na tsy ho atsy amin'ilay fitsarana fa ho atsy amin'ilay fahasoavana dia hoy Jesosy hoe aza mitsara dia tsy ho tsarainy. Baka tiako enao akaikinao, aza mitsara dia tsy ho tsaraina hoe maninona? Manomboka androany zany. Avereno kely le verset etsy amin'ny écran ko azafady tompoko. Manomboka androany tsy hivoaka amin'ny vavantsika mihitsy sy ny fahatsapana ao anatintsika ny tsara na iza na iza. Ny olona zany raha vao mitsara dia mametraka ny tenany eo ambanin'ny seza fiandrianana fitsarana. Averiko farany manomboka androany tsy isika ireo mintsony no hitsara na iza na iza. Ry havana malala, amin'ny fiainana ahita olona manao ny tsy mety tsika. Fahamarinana ane zany. Ahita olona tena ivarana tanteraka amin'ny fiainantsika. Indraindray mety ahita olona mpivavaka tsika izay ho fantatritsika ny tantarany. Ary izy moa malalaka eo masotsika mihitsy ary izy nanao zavatra. Tsy mahalala anao izy fa ianao malala azy. Hoy ianao teo amasoko mihitsy izy ny tena nandrefy lalana aviavanana raha izy metatra sy ray metatra. Teo amasoko mihitsy ane reny nanao an'izao hoe ifonako amintsika tsiraray avy. Rehefa hanimbatsika zany ny devoly dia ataony mahalala zavatra tsika zay atonga tsika hitsara ny hafa. Satria fantatry ny devoly fa raha vao mitsara tsika dia ho tsaraina. Manomboka androany raha lasaka nabavy ataontsika sanatry no hitsara atombontsika amina fiangonan'olona.
mare zavatra tsy mandresy lahatra tanteraka na ozy ianao hoe diso kosa arangazany ity ny tenin'Andriamanitra manaova ohatra ny anjely Mikaela rehefa teo alohan'ny Satana anjely Mikaela mamaky ny bokin'ny Zakaria ianao dia ozy izy hoe Satana ananatra anao ny Jehovah. Tsika zany ka lasaka nabavy raha te hitoetra ambany fahasoavana dia tsy mahazo miteny zavatra hafahafa momba ny hafa.